manana neviny moa ny avy eo anivon'ny gouvernemanta manoloana ny fiaonana eo amin'ny solombavambahoaka sy ny zareo avy eo anivon'ny gouvernemanta izay nisy ny taratasy izay nalefan'ny prime ministre lehiben'izany gouvernemanta izany ho an'ny anteny mera-pirenena. Tsy voaza amin'ny fombafomba takina amin'ny fihetson'ny parlemanta ny gouvernemanta izay voalazany anjin'ny fahafitopolo amby zato ny fitsipika anatin'ny anteny mera-pirenena araka ny taratasy nalefan'ny prime ministre ho an'ny anteny mera-pirenena. Nitaky ny tokony famelona ny fepetra ny prime ministre lehiben'ny gouvernemanta ny général Ravelonarivo Jean na dia nisy aza nefa izay tsy fahalavorian'ny fihetsonan'ny gouvernemanta izay dia tonga teny amin'ny lapantsymba zaza mpikambana telo amin'ny gouvernemanta hoy ministry ny angovo sy ny solika Horace Gassien noho ny fahatsapana amin'ny mahazava-dehibe ny isian'ny fiaonana eo amin'ny parlemanta sy ny gouvernemanta. Tsy voatery akaty zay satria araky ny andininy faharoa amby fitopolo amby zato amin'ny fitsipika anatiny zay mifehy ny anteny mera-pirenena dia tokony ampitaina mialoha any amin'ny fitondram-panjakana izany hoe ny président ny assemblée nationale tokony anoratra any amin'ny premier ministre ny hevitra zay anaovana interpellation ny ministre tsirairay sy natao zany zavatra zany dia noho ny asa fanapahan-kevitra mba hoe ny gouvernement mba hamitra fihavanana amin'ny pouvoir législatif dia nomena lalan'izay anatrika an'izao amaly ny antson'ny anteny mera-pirenena akory ny agaganay fa tsy resaka zany hono izy raha tsy eo ny hainao manjery pirenena dia miandry an'izay zany tsika zay vao tohizana ny adihevitra raha natahatra zay tsy tonga atika matoa zay tonga aty androany dia ny fahasahinay asa ifanakalo hevitra amin'ny solombavambahoaka mba ahafana manome fahafapo andro zareo amin'ny fanontaniana zay tiany apetraka olona narabola raha ny fahazahoako azy eo koa zany ny amin'ny ara-dalàna satria ny interpellation tsy voatery tsy ilana ny interpellation tsy ilana ny hainao manjery mpanjakana fa ny session de question réponse no tsy maintsy ampitaina amin'ny sarambabe-mbahoaka ka mahagaganay ny fitakindro zareo an'izany retransmission en direct amin'ny alalan'ny hainao manjery mpanjakana zany. Anisan'ny hevitra mivoaka ary nihodinkodina teo anivon'ny anteny mera-pirenena tato anatin'ny herinandro maromaro ny anatotosana ny latsabato sy fahampitokisana ny gouvernemanta. Zoan'ny anteny mera-pirenena ny manao ny motion de censure. Raha ny fambadaram-potoana ny anteny mera-pirenena dia tokony mbola hitoram-pitso ny fihetson'ny anteny mera-pirenena ny gouvernemanta. Ho an'ny solombavambahoaka dia tsy tokony izy izany mandra-pisian'ny fampitana mivantana amin'ny hainao manjery-pirenena. Andrasana araka izany raha isy ny marimaritra iraisana eo amin'ny parlemanta sy ny gouvernemanta.